gasy ty tany Taragasy. Takelaka mainty tantara nosoratany Rakotoary Malala Tokomamy Aina. Mpilalao tantara Harry Komisarandry Sinezy Fetropel Sofaniry nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baky Sarano Arivony. Takelaka mainty tantara no totosainy manimbotra. Ahoana rasetra inona ny vaovao hatramin'izay ilay latsinoana izay ity na reo koa moa dia revo sy mokotra mandrato fianarana dia lasa tsy tafahoana firika. Tsy misy ambary tsisy efikady ihany fa tsy te hijanona n'ity mahamiaramila ty ny tena dia tsy maintsy mitady ketrika avy. Fa maninona kosa izany le asa mahamiaramila ny hoe mila miketrika ambony izany ka tsy azoko. Tsy hoe ratsy akory sy efikady ny asa miaramila farafaratsy mba kolonela toan'ny papa na ambony izany mihitsy azy le ady any anaty akata mihitsy ny erikady ny tena manahirana dia izany ray aronona no niady anaty akata raha izany lazainy se izany ka aza donoina sy efisetra fa za ary tinga azo lazaina hoe efa tsaratsara toerana ihany fa mbola miaro amin'ny ekipako ihany manamafy ny fitandrona filaminany indrindra rehefa misy tsy azo ilany iny. Ny anahy aloha tsy mampaninina zany satria izay mihitsy le ilan'ny fireneko ampandry fahalemana ny taniko. Mba gaga aminao ary sy efikady. Ahoana ka? Raha za aloha nohatranao efa manana gradina adjudant io efa makamakaina sisa nataoko fa tsy mahavita miady any anaty akata ntsony. Misy moa izany olona dia resaka grady sy vola fotsiny minjena ao anatin'ny tony asanay tony. Mampalahelo. Tony angamba dia tsy menatra ny hamadika tanin-drazana raha misy hoe manano vola be. Izany aloha ihany ndraika fa inona no sotrotsika sa isakafo mihitsy tolozantsika manoko resaka eto fotsiny ko. Rasetra aleo ngamba ranom-boankazo fotsiny ny fa vavy ny nambary be mihitsy angemy maraina teo aiza tena marina izany ka. Aloha dia miala tsiny fa tsy maintsy ataoko an'ilay mafampana raha samy misotro ihany. Mba anatero an'ilay mafampana kely azafady ataovy anankitelo. Ny atao zipersila ray azafady. Tonga reto. Mahazo toa ianao sefisetra mba mahavoany ity zavatra ity kosa aloha nareo aiza kotely dia izao verangaka. Mbola tsy baka azitsika reto raha sefa izany rehefa tena mirevy miaraka amin'ny akama zany takinina sy takininina fa hono mbola mianatra moa mibavinareo sa efa manao zavatra hafa. Aiza moa izy raha setra fa tsy anatra mbola zaza vao 17 taona monja angelaingo zany ve dia mbola zaza foana ary sy efikady mbola zaza zany mba teneny izy hoe veloma ozy sy efisetra hoe na manao fahazaza fa taoko tonga ny afatra nasy kely aloha raha setra fa andray kely ny piantso ty raisy fa tsy vetivety allo fa misy inany dia dodina be riry bavy so ihany aza fa misy pozy kely mba nahafahako ny alahitaita niaraka misetra fa raha zany tsy nahita teto ndry nisy raha koa dia efa mba masika ry zany ko mba zavatra important izy fa za koa ve voaviana mba nanadala ny laperina zany ka inona ro mizany zahatra important be zany ka ela mory daty be ao idongo zavatra ndray zao ny ambadika izay ela koa zany tsy misy andaharako resaka mihitsy ka lazo angena kely laingo fa riko nge be safary loatra efa teneniko foana fa tsy mety aminay lehibe samty makoatra zany ao ary hoe ahoana mba hafelanay araka amin'dranjany dia hitsidika an'izany ambotsilaziny izany ve ambotsilazina fa izany raingo ka mbola tsy fantatro lesy izany izay mba mahamay araka aminy fa tanàna be ala matevina honany amin'izany dia sady mba manararoatra mba manao fikarohana kely koa fa ohatra mba tiako manko raha reny fikarohana momba ny zava-maniry avadika fanafody ireny ny fianarana atoko rehefa mba afaka baka eo tsara kosa aloha zany dia ohatrinao misarandalana amin'izany ka aiko mantsy fa za zao no tena hitadiavandry io vina koa moa nanakana andrira hoe mbola zavatra mahasotra zany yes sady efa lay ihany moko fa roa alina ariary fotsiny no sarandalana mandroso vera dia vinonareo mandeha ka rapitso arifa fa za raha zange mba mivakansa kely dia manararoatra iny ary ny 5 alina ariary dia mba vatsindriany zany zay ambiny
Andre, teniny ansa hoe aza saina mamono telefona fa iresaka kely amin'ny sy amipetra azy tsara raha hitondra ny anabavika izy a. Merci Lesia. Mba hafa mihitsy kosa aloha le fiarahanareo sianjy. Ahoana ke? Toako bedibedy be ve rangady. Ka zany le hoe mifampizary toetra alaingo a. De n'izao dia ahitsy bedesana zay tsy mety ataon'ny tsirairay de amin'izay nge rehefa mivady de efa folaka tsara e. Mandehana amin'izay aloha ndry mandefa sasamiandry ala bandy akamako e. Saika diniko marina. Veloma marina ndry ozy izy setra hoe fa izy nge zany namako miara-miala etaitao zany. Sa hiaraka aminay ondry raha tsy maikaka. Setra le namantsika teny ambolokandry ny ve? Ka sady mbola maika be andamy manetako rapitsy fa veloma kono hoe. Zay fa ataoko tonga ny afatra re. Dia aza donona le afatro any anja. Ndrea. Ahoana ke? Efa vonona vendry? Rikary sy ronja koa any ho ny afaka ihany. Mba maromaro zany tsika mandeha dia mahafinaritra raha afaka kondry. Afaka kizafaza mamofonday ondry io sikato fa iantso andre izy anavatra tsara netandremana. Zay ndraiky ady mahasosotra. Galasa mahasosotra indray hono le anadako e. Aloha antsona mihitsy fa izy hoe iantso zay zao dia adino indray rehefa izy an'izay mission tampoka ataony an'izay a. Mahaiza mifankaty ozy ny olon-dehibe zay e. Iny ngeky izany foana e. Bezy vasivasy fa rehefa homaditra zay koa dia tena tsy azo ataony inona. Sarandao amin'izay mba samy hanomana netany ilaina rapitsy fa tsy vary indresaka eto fotsiny e. Zay ariky fa alaiko andry rapitso a. Babaindry veloma kia. Gasty tany Taragasy. Mba mahatsiravina koa ny fiavonaviny le kiala ianjy ika. Zany raha nasiany sirakory le etaitanjanako ny lazaiko azy. Nefa tena reny mihitsy mba hitako mendrika ny setra zanako. Sady manampahaizana mipikana. Ny antitra toareza moa mitseriritako. Maika fary setra ao anatin'ny fahatandrony. Mafro ilay kialaka. Setra koa nge ohatran'ireny sarim-bavy reny. Maninona raha avy dia vatanina aminy resaka fahaiza ve rangako. Sara iny niteraka azy indray no asainy manao fakitera amin'ny lanjany fitiavany sy ilazany zany amin'izay olona tiany. Tena mandreraka mihitsy. Tena mba olona manana maha izy azy ihany na dia tsy mbola lasa lavitra aza fa tsy hoe rony fatrítran'olona rony. Variana be any papa zany. Na midirako teto aza atao tsy renao akory. Fa misy inona ry papa? Misy ratsy amilamy mandray a. Alefa sianona no sady tazamina fa zay koa any mba olona no faniny. Ela tio tena mbola zaza saina mihitsy. Zany no marina ko. Tsy aro poezirany tanana ngely tiany nampidirako an'la miaramila fa ny olasa mba hoe manamboninahitra oatra rainy lahy. Azon'la zany? Efa fantatrao ihany anie ry papa fa tsy nazoto firy nanao an'ity asa mivarotra ity e. Saingy noho ny teninao moa dia tsy maintsy nanaraka tsy fidiny a. Fa mivarotraina ahoana ity a? Varotrainako. Adaladala mihitsy ala vendrana. Iveriny lafa olany lasa zay vady amanjana kely moa ny karahamanina raha lasa kolonelina na hoe mba ambonimbony kokoa noho izany lahy. Mba ilay fahasolafy lisiny saina fa mba lehilahy nampianarina ihany lahy. Papa, efa miresaka vady amanjanaka ihany ianao. Ahoana ihany le resaka nataon'ny papa tamin'ny kiala ianjy e? Fahalalala ity tsy azo raha tsy andrinilika. Aza manao vavavy toetra ohatran'izao lahy fa raha ohatra hoe tia azaka sipa dia mba tena hoe ohatran'ny bandy azony lahy. Fa inona moa zany tiany papa tonga avana amin'izany ka? Mila mijoro le tia. Ambara ho azy fa tiany lahy izy dia point c'est tout azony lahy. Mba bandy bogosy ohatran'ny papa ny lahy ihany nge lahy fa tsy hoe babakody ohatran'ny inona akory ka hoe atao bavy. Zay le tiany koty andreniny lahy tamin'izany tena kopa-tanana fotsiny dia nanara-damba izy azony lahy. Fa zany hoe sy-para ny fiainana moa le tsy dia mahatratra ny lozam-piarakodiny izy. Zany ry papa tsy hoe tsy sa fa misy zavatra mbola tsy fantatry papa mihitsy e. Inona? Efa olo tiany adjudant chef kady izy. Ary ohatrany ho alay mivady mihitsy raha izao no mitohy. Inona? Eno a? Ay misy an'izany. Bon tsy olan'izany. Ampianarina ianatra manamboninahitra ambony any ivelany lahy dia mila songonany lahy kiady. Dia mazava ny lalana rehefa miambozina bokotra betsaka noho ny azy lahy. Marina ve zany ry papa? Ohatray. Oe!
anitsaka n'izany an-dafy zany any ny tongotry mibandy raha izany etsy aloha fihiniko mafy mihitsy ianao fa tena faly ary papa. Petrala izy aviriko indray hianatra no andevasana lany fa tsy sangisangy ohatry ny sarim-bavy fotsiny ary manambony nahitra zany le tia mila olona tonga de atahoran'ny hafa raha vao miteny fotsiny sotra zao toetra ny lazao mihitsy. Fa ngah kosa mory papa de vavy toetra mihitsy ny fahitan'ny papa. Tsy vavy toetra fa saika nanahaka an'ireny lafotsiny papa kosa rangatsy. Allô? Manahoana ny tokantrano-dao? Tsy de maharototra zany ry bavy ataoko rehefa zatra an'izany vao maritra dasineniko. Indrira tsy manao vakansy any amin'ny tantimibotra any ambanivohitra de mitsangatsangana miaraka amin'ny namana. Isy ela kosa mba fotoana kely reny fotsiny kosa vela izy ny ahafahako mba miala voly de. Fa zanga moa maninona amin'izany fa mba mamaly an'le fanontaniana teo fotsiny hoe manahoana ny rereo an-trano zany fa manahoana aloha ny fitsangatsangananareo any Ambotsilaizina moa izy teo. Somary mampatahotra kely any le alabe sy ny biby ato anatiny tamin'ny vao tonga omaly fa zaho efa zatra mijery tanondro sy biby lava de tsy maninona intsony fa zoky eo. Magnino saika mba haingavy an'laza raha mety mba ampiana kely lesy ny andro nijanonanay aty raha mety fa valaka be za de sady mbola tsy nahavita nanao fikarohana kely mba nikasaiko natao raha pitso aho zao vao hanomboka raha velan'ny lamba hijanona kely. Fa rovinareo vao miditra mianatra no mbola hitonga hijanona andre mbola afaka tapa-bolana mahery kely ka sady amin'izay le dia tongotra nitondra ny anjanay koa ne moa tena ezany izy efa zatra be fa zay telo vavy tena sahirana voatonga. De ampiana firy andro indray omby zany ka mba ohatra hoe ampiana 7 andro raha mety amin'lahy. 7 andro eny tsy olan'izany fa rehefa milamina salama tsara fotsiny ndriany de milamina koa ny saiko ka tady teo fa tsy manana koatranao tsony angary bavy ohatra ady ahoana moa zany ny vatsindre amin'izany ka oampy vera reny nampitondraiko reny sa so de mba misy cash point kaikaiky any azo akanao volaka. Misy any fa eo amin'ny 12 kilometatra miala amin'ny misy anay any zao vao misy fa tsy maninona fa le fo fotsiny de alainay fa hividy vatsy any koa manko zay efa bavy de tsy nisy nanapoko hitsany elaela ty de vatsy kely ny entinay. Ka andefasako 500 000 indray zany dariva de ataovy tsara ny recherche fa antoko ny fahaizana ratovo indrindra zany merci lesy tiako be mitsy ety anadako ty fa raha tsy navelako ijanona de tsy tiana be antaratsy tiako foana alako. mba malaky raha setra finaly ty sarim-bavy ty manao entraînement ka varaka ny tenanaiko asa famonoana tena ny enlisany. ko maninona ty raha miala de mandeha mivarotra lasary manga kely endaka tsy raha bainina ve amin'ny lahanaka an'izany tia nefa mila tsy ho zakako ka ny saina ihany le tsy ora setra jereo nge fa mbola betsaka ny kely noelahy nefa jereo be mokondroa de mazaka an'izay dona amseho rehetra eo ka reny angamba efa nitirety mangahazo maina tany be kily tamy vao ny akaratatyko na leo tsilo avy any atsimo any zay le mba mahavoanareo mana mahavomavo ny hafa fotsiny nefa tsy mahatsindry azy akory nareo ty vokom-paty sy mamy lava amin'ny zava-pisotro nefa jereo fa tsisy atokona mihitsy ka ny amin'le hira lesy io hoe ahoana ka tsy vitako aleko mivarotra lasary manga amin'ny antsony la mba raha setra bandisy tafaza supesy be ohatrany io le tiako hoe sy mbola mahita mihezana ihany ka maro zany za amin'io mila efa hitrangatra amin'lelako amin'ny asepolako tsy hitako mihitsy raha ngah zay mipingapingany tony sarim-bavy tony nanao miaramila ka efa de mimozina gratsy de mifakaizamiko izy aleo miazakazaka mafy manentsika an'iretsy ekipa rehetra fa sao de lazainy drala hoe ino no natondra sefo mitavozavoza ny erina any nefa zany baiko any drala aleo le kely endaky ty rezareza teo rina ty gas titan taragas. Mahazo tirana kely aloha nareo mirahalahy mianao zay ry papa efa impiry milaza ny lamo afa tsy misy resaka papapapy zany rehefa ty amin'ny asa ty lehibe nareo amin'ny resaka aminareo eto atsao amin'izany ry papa koa ohatra ny be filiro ny be mandreraka sy
Izay mihitsy ilay tsy tiavako manao antony asa misy fanajana sy elanelany tony. Sampianako zao veranga dia asiana elanelana be. Ka eto ary ny teninao lehibe fa mino zay Mahakasika ny asa indrindra izy ity Ia tompoko. Manomboka izao zany dia tsy maintsy hitanao sivokiady ny fitarenany ekipa raha ohatra hoe misy ilana an'izany. Raha tsolona zany dia zao alefa mifanjakana ny antrany ivelany anao manamboninahitra sy fisetra andeha rapitso izy dia izay no antony ilazako an'izany. Andeha rapitso ery azafady lehibe, andeha rapitso ery lehibe. hita mihitsy hoe misy ketranatrano ato amin'ity asanay tika na alefa mifanjakana olona sarim-bavy iny salotra bokotra vidiana ko raha tsy moramora koa zany ko No niezaka hita ministera no navoafidy an'la tao anatin'ny maro sitraka mahaiza manararaotra fa okazion tsy misy ohatran'izany. Voaray tompoko. Tsy laingako marina mba tenany hoe mahasonikady fotsiny aho hoe fahavoariny zanaka kolonel fa raha tsy fanjakana dalako andefa ny sitra iandrany andafy anarany fotsiny sitrano anarany lava sy anarana manesotsy so ihany aloha fa misy vola fa tsy misy tsy vitany vola zany eo hoe ary alandray kiady tsy avela koseho tompony alohanjanako zany tsy azo ny lasoparina koa izay olona safidiny fony sy zay zany misitra olon-dehibe lahy no nyresako fa zataon'la misy raraka tany ny toromarika nomeko an'la reny mahasoa an'la reny matona voakany vavako mila mahita n'la olom-baovao ary efa tapotra ny rotoana iofanan'lany azon'la zany Papa, za matahotra ianao mila mahita tena miaramila amin'ny lafiny rehetra na fihetsika na fiteny sy ny rehetrarehetra zany Eny re papa. fa tsy hoe lahy higagany miaramila naman'lazo hoe miaramila sarim-bafy Tsisy an'izany rehefa za matahotra ianao dia inona zao ilay nampitsifitsifitra ny lamy zany Tsy papa ihany ve no miteny foana hoe mila mba manao mokondoha efa sationana fotsiny zao iny nataoko teo iny. ihany any tsara ality fa vola adala tompo mantsy ny vola be nararako sarandalany la saram-pianarany lany Eny rery papa, metonareo mihitsy koa ange mibaikoko rehefa tafaverina vany ahy miomany. tsy olan'izany fa rehefa lasa manamboninahitra la dia izay ny fifaliako afaka manao izay tiany lala amin'izay fa za zao tsy mba afaka anaty an'lahy eny amin'ny seranam-piaramidina akory fa misy mission maika be ampanoviny ministera zay mantsy fa zao reo misy miaramila roa lahy efa zatra tsara amin'ny familiny reo anatitra an'lahy any Tsy maninona rery papa, fa hono ry papa tsy misy olana vera ny fiarany tafika ny manatitra eny. sy mandehana lesy dia stara fa ozy olaninona koa zany olanolana amin'ny ahoana tsy fantatra langa fa kolonel raha be tafika ny dadan'la ataovy anatin'ny lokelina zany olana olana Zay ary papa, zay fa veloma. Dia aza manadino rery papa fa aleo mba miresaka amin'ny skype matetika. za za misientisento otrandreo letsy fa sy manjary zahavo ny malahelo mandehana amin'izay sao dia raiky be eo nareo zay vao tonga any ka zay vao tena lozo zao raha tsy lasy eo la Orsala, andao amin'izay lesy fa maika ny deba. Zay tena kinga sy anga piasa oatra amin'ny menaka mahagaga no mandray ny familiana amin'ny lisany. Angakagna fa mila tonga eny serana piaramanidina maika. Gastitan Taragas. Balabe mikitroka koa an'izany lala zany. Votany gauche, votany droite. Amin'izao misy oka fotsiny. Ohatrany efa kaikina ambady fotsiny angamba izany toerana zany sa iza. Ialako ilay sarisetra ohatrany tsy miaramilako. Miangelikala raha mihira mihitsy vao mandalo aloha. Fantany angamba hoe hiakatra any arivo ary hisidina labakabaka amin'ny fianarana any ivelany. Miara manatomanana fahanginana ato reny ato no mihaizona matory be tsisy ilana azy. Olty mifoaza amin'izay ala dia andeha isaingana amin'ny familiana fa reraka le dota. Anjakagana mifoaza ela ho bandy malemy masotsy. Ajanony eo amin'ny malalaka kely eo aloha ny fiara ary le dota.
dia aviala makatorina ato fa ohatry ny matahotra mangina be rery ato manko za le ty be toromaso be. tena mba hafahafa nama le toerana to tany manjambovoka be zany kanefa dia rakotra lamsaringodringotra tsy hita hoe azo inona na azo inona mifangaro daholo ny kesikesiny kanina na ny andrareza. Rehefa tena tsolovon'ny jiro ny fiara nefa dia hita misy landimbarana dia mikirikitra ny azo vaventy ary masoko ve mandrorosa. Tena misy zavatra tazako teo. Dia zavatra inona evy? Andrasaolako sy ahako tsara ny masoko. So dia masoko nefa tsy ambony torimasoko mamorony zavatra tsy misy akory. Tena misy zavatra ranga io a. Azafady eo zalahy, ajanony kely indray le fiara. Dia andao hiakatra kely jereny ny zavatra tazoko nilalovantsika tetsiny. Idio tsara mivaravara ny fiara rehetra fa tsy hay izay olon-dratsy aty akodaoda tany aty a. Raha sanatry tokoa moa zany ka misy olon-dratsy aty dia ahoana? Zaho nefa ohatra ny lasa sasa hafahafa zany. Nefa raha ty toerana ty tena mampatahotra ny mitazana azy a. Ty angamba le zavatra teo. Hoe boky miloko menamena dia kopakopaka ny rivotra lehibe tsy rehetra eo aminy. Ery toy ireny hoe asisiny ireny mihitsy mivadivadika mihitsy. Soko alo fa dia volana ny andro dia matazana tsara. Izany iza aleo arehatra ihany ny jiro vatai dia jerena tsara sao dia zavatra sarobady. Ohatra ny zavatra tsy misy dikany koa izany ka. Nefa izy aleo rangara isina dia any anaty fiara vakivakiana sady alalalala ny ty boky ty. Ary to lasa mangorisana be zany eny vatako vao voarayako le boky. Fa ahoana ry zany? Sa ve ny andro mihitsy no mangatsika? Tena hafahafa be teo mihitsy ny vatako vao mandray an'ity boky ty. Tena ohatra ny fanina tampoka. Tena fanina vonjeo ary izy tsama. Efa somary manakaiky eny Antananarivo ihany ty Ambotsilaiziny ty fa mbola tena ahitana karazana zavatra maro tsy fahita. Ny mahazatra mantsy dia hoe Antananarivo izany tanàna lehibe ka tsy ahitana afa-tsy trano mijoalajoala sy fiara maro mifanaretsaka. Somary miala kely kilometatra vitsy mianatsiny dia misy zavatra mahaliana ohatr' izao ky. Misy biby sao vao hitsaka indri a? Mama, ndriko ky mametra. Tonga mba kely antsoina hoe angamena vava. Misy tara-pahazavana kely avoaka ny rehefa maizina toy izao. Amin'ny vanim-potoana fahavaratra toy izao dia saika feno azy mibozaka misy mandomando. Mahafinaritra ery e. Mba nalaka ny tsahatra azy kely orana teoko. Mba nisy mivoahana rivariva ihany. Fa hikalo sonjady koa nga ho kamony tsy nandeha. Kamo ohatra zareo hivoaka amin'ity tany mandomando be ty dia naleo mijanona ao anaty tranolay ao. Asa hoe tsy mahaliana azy ireo mihitsy ngamba ty fikarohana momba ny zava-maniry ty ko.
Raha tony anefa ke voatrandraka tsara ka ampy sy tomombana ny lanodinana azy ho lasa fanafody a. Tsika indray no hitaraina amin'ny firenekafa mba amin'ny fanafody azy ireo. Ny olana aky dia tsika gasy mihitsy nefa voaozina ara-tsaina ka manambany misy eto amintsika. Tsy fanafody, tsy vary, tsy fitaovam-pamokarana fa dia enterana amin'ny any ivelany daholo. Kanefa dia tantsany ankamaroantsika ary tokony aleo tena mihitsy raha resaka sakafo izany. Mbola nofo izany fa mahafinaritra aloha vao mahasoa antsika e. Atao mitratra ndraiky iky izany oran'izany fa ndao aloha hamonjy trano sao dia miraraka eto indray ity ka. Atao mahampy aloha izay vita izay. Tonga dia mandehana moramora kindre a. Tena izao izy ro vavy mba ho tonga dia andoatra sakafo fa akankapaka aty ambony azy vetivety a dia tamy. Lasa mialohany ahy e. Fa aizary azany aizary ty toerana misy aty. Inona koa izany indonako izany? Vakana feno sary sikotra be dia be. Fa inona no ato anatin'ity e? Ary inona koa nataoko eto? Fangamoza tsy nakany an-dafo indray e. Andraso hoe misy boky manify misy pejy romonjy ty natoriko teto ty. Misy soratra mivandravandra be. Andraso hoe vakiko arabaina fa ianao ny tsara vitana nahita sy nandray ilay boky mena izay misy pejy 700. Efa voadika ao anatin'ilay takela mainty ao amin'ny pejy farany ny anaranao ary ianao ny lehibe voatondroko hitatana an'ity tambazoro ity. Fa tambazotra ahoana koa ary andraso aloha tohizana. Eo an-tananao ny harena sy ny fahefana rehetra. Ny tanjoko mila anaran'olona maro ho tafiditra ao anatin'ny takela mainty na lay pejy farany a. Atao vomonjany sy ny eo ambany dia hitanao fa ianao no ifehan'izao tontolo izao. Ifehan'izao tontolo izao? Tena hoe ifehan'izao tontolo izao mihitsy ve? Ohatrany tsara kosa izy izany a. Aleo raha atao ty sony ity dia hita eo izay ho toyany a. Zay Belisy. Izao ny Belisy mpifehy harena rehetra. Tsy maintsy fehin'olona ny takelaka mainty na ilay pejy fa 700. Otory tanteraka ny hiraka nampanaovana dia anaparitaka ny mainty sy ny biby dia isandrahaka manerana an'izao tontolo izao. Belisy. Taraiky taty koa dia kosa ny orana. Ny asa izy tena raha vavy ao miandry aho. Mandama be koa ty lalana ity ka. Sopa mba efakaiky. Maizina be koa ny andro ka tsy mifankahitana. Aleo asiana dimbaka kely fa mba efa tsara ty lalana manatona ny trano ilaina ity. Nalina manko tsy namana. Gas Titan Taragas. Voaiky fa lena be a. Laingo a. Ionjasikalo a. Mba voa fa tonga a. Ka labasy kely koa very indrindra ny filasiana dia izany antsoantsoko izany tsy horena izy telo vavy. Ndraso hoe tsy koloviko etsy amin'ny mazavazava fanentsy ny fandrinana etsy. Mety resy tory angambo reny dia tsy mahareko. Ndraso hoe ohatrany tsy mahita taratr'olona matory nefa izany a. Sa vino nazoko mbola kotsany orana dia tsy mahita tsara. Tsy misy olona mihitsy ao anatiny ao e. Lasaiza amin'ity andro efa maizina nefa.
Ndraso aloha andramako vaina ny dia tena basy ty tokony hivoy io zany raha voaka regniko. Zay, mivoty. Tsy misy ato izy telo vavy e. Dia lasa izany ty andro maizamaizina rosakorana zany. Toa misy tranga favo zany sa. Andriamanitra, so lavitra ny aharatsy sy ny saina mamorona tsy misy. Aloha mety aloha dia andrasana fa tsy maintsy miverina ireny e. Mahafinaritra ery izao tontolo izao. Lasa manana fahefana ambony sy mifiny zavatra maro a. Arak'ilay zavatra hitako tao anatin'ny novalina dia misy teboka maro mila fantariko. Ary efa fantatry dia izay avy ho hanomboka hiasa. Voalaza tao anatin'ilay novalina ihany koa fa misy tovovavy telo efa miandry ary efa vitako atsakany sy andava ny fanarahana an'ireo teboka tokony hisorako. Velo malava any aloha ny resaka mpitandro amin'ny filaminana sy mivarotra iny. Izao mibantsy lazaina fa sarimba fa nahita asa ambony mihoatra lavitra noho ny eritreretina. Teboka voalohany avy hatrany. Manoroko hatrany pejy voalohany amin'ity boky ity. Ahoe, zay misy soratra maromaro amin'ny teny tsy hitako loatra reto. Fa ery amin'ny farany akaiky ny kasety misy anarako feno sy nosoniako. Tsy tadidiko akory hoe oviana moa ny nanao an'ity sony ity. Nizao avadika amin'ny pejy faharoa e. Ay kosa to, misy teny gasy sy ny akamaroany. Inona hono lazain'ilay soratra? Mijery midina somaro misopirana miankavia dia misy vata-mainty. Aiza zany vata-mainty zany? Ry koseny ka alotoizana famakina. Sokafana amin'ny vata dia misy fanalahidy eo. Dia raiso aridiny io fa ilaza zavatra maro sy azo ampiasaina ny fanalahidy. Ndraso indray ara lovahany. Hoatray, tao tsy nikasika akory ny tanako dia ny vola e vata. Izany ve le fahefanana tolotra sa? Mbola tsy fotoana fisainana an'izany aloha zao fa aleo rangatserena indray ny fanalahidy a. Fanalahidy enina misy tsipika mena enina ary mipetraka amin'ny porte-clés. Miendrika enina, misy jiro kely mipipika eto amin'ny porte-clés. Ary manome isa 900. Bon, andro samy manaraka indray zany aloha e. Tena tsy miverina sy tsy hita-popoka mihitsy izy telo vavy marina. Maraina ihany ty ny andro rehefa be any izay toerana nalehako ny dadavana say fa tsy hita. Dia inona re no azo atao e? Andraso angamba aloha tsonkiady dia hita eo e. Ndraso. Allô? Bonjour e lahy. Tena misy tranga fahafa lesa ty malala dia tena tsy hitako izay atao a. Fa tranga fahafa ina ary malala? Mampitaintaina akondry izany ka? Tiady a. Tsy hitako an'izay nalehan'izy telo vavy alaka hatramin'izao maray izao e. Na ny aika fa tsy hitako tsony. Maninona tsara? Azo anaovana sangaka sy alansa fa iny enabariko iny nge fa nanafarako anao tsara e marina e. Tsy misangy an'izany aneo a zava zany ny zava misy aty e. Tena kaiza zany ny anabaviko ka? Fa ina ny zavanseho e? Mba averena tsonareo aloha fa lanty fanty e. Ho lasaiko anao ny zavanseho maly. Taparo dia andraso fa iantsanao ahy e. Angataka ho any ambotsy sy laizina ahoana moa ianao sefikady a? Misy mission maika be misy anefa ty hoe ampanaoviko ianao.
miaraka amin'ny ekipa anao? Tena tsy sangisangy ty kolonely fa zavatra miankina manena misy ka mba omeo alalana hamonjy ny anabaviko tafiditra anatin'ny asa konge zany satria tsy hafa fa resaka tsy fandripahalemana ny antony. Tsy kilalao ange sevikady ny asy. Aza miseho mipetraka eo amin'ny toerany lehibe koa fa rehefa zalo no natao ifehanareo de manaraka ny lamy mapetraka dolonareo mazava? Sefo mbola mila fandiniana ny amin'izany fa tsy atao tery vahiny noanta fotsiny ry sefikady. Rehefa zay moa zany sefo be ny fantatro fa mety eny ataoko ahony lehibe tokoa anao ka tsy maintsy ekena monjy ny asaka fa zay fotsiny mitadiavako anao manaja anao sefo be de mahazotoy anao ary. Tena zavoka be sefikady maro tsy afenina nefa fa de saika izy no mandrindra amin'ny akapobenina resaka fitandronany fahalemana. Ty tsy atao mason'olona fa to kitana indramina sy ny fidiana vola fotsiny. Na anambola sy arena koa masy papa sy mama fa avelony ka tsy misy zanaka azy. Zava-dosany ambadiky ny fizika teo iny fa aleo aloha modina alefo ny tala fa ferana fotsiny tsy maintsy fiteny anatin'ny herinandro zay ataony ihany fa maky anao an'ity mission avy ity. Sefikady, miverena malaky ety amin'ny broky anao zao. Akapiany aloha dia efa narahako avokoa ny toromarika rehetra fa mahagaga dia hoe aty amin'ity tontolo ambanivohitra ity dia misy karazana zavatra mahatalanjona ohatran'izao. Tsy mampino koa hoe aty anaty zoy aty dia misy fitaovana elektrika toa efa vita rafitra sy avolenta toy izao. Misy varavarana kofra roa novahaiko tamin'ilay fanalahidy dia misokatra ary vola sy tambo isaina ny tao. Mahagaga dia na reny kamion be mpitatitra entana reny aza namatrarana ny vola dia tsy ho lany noviana mihitsy. Veloha mianao rabaina be tetikady sy ry sefikady be fahendrena. Ireo vola ireo metiko isotomana ny vahoaka amenao an'ilay petsy faran'izay takela iloko mainty dia samy miala ary zanako mopera. Fa efa hiditra ato amin'ity hevitra fahaenina izay misy an'ireo olona izay efa voambara fa nampifandraisina amiko aiza indray ary amin'ny fanalahidy. Ty eto ka ara-leo sokafana dia rosisy eo amin'izao tontolo izao fa efa Belizy ny tompon'ny fahefana. Lasy zao ry Belizy dia lasa Belizy tokoa moa zany ny anarako. Avy tamin'ny lehibe anay dia tsy izy zany fa Belitsaboka. Dia misy etra kely sarim-bavy. Ary aloha voaina amin'izay ty fa tsy. Ay tovovavy miritsaritsa be na tsy ato mahafatifaty daholo. Araka ny voambara tao anatin'ny ovy hatrany dia misafidy ny ray amreto dia ny ray amin'izy ireo no alaiko vady sady amela taranaka ny 5 arandro izay. Dia izy amreto anefa novidiana ka. Aleo rangao kasohana mora foana ny tavany dia taitra ireo eo ampandrasana ve tsy ahitany entiny. Zay iny fa samy nahatsiaro teny izy telo vavy. Ohatray izy mirava foana hita ny vatako feno firavaka volamena sy ny volo mizaitra manakona ny vatako dia nitsika avetrany. Roboka sady angahoana. Fa ty iray ty indray toa mototra sy tsy azoko zany. Diridiry sady sosotra mafy. Fa ahoana? Misy olana angahy ianao mademoiselle? Fa ataonao inona ty moa izay dia aizy ty misy anay ty ramose azafady. Na ny tany hitsahanao aza zany tsy fantatrao akoriko. Aty amin'ny tontolon'ny figalabonana amin'ny hareny sika zao ry piso piso fa saka nga fihveranao ary avoitato raha tsy te ahita loza eto ianao Fa iza moa ianao ny samandrao anahy? Zovy koa ianao ny sahanoitoy anany tiako atao?
Ferikely mivava fa litera ray monja tsy voatandrina dia mety ampidi-doza. Tezitra mafy izy izany marina. Jereo raha tsy mena be torenindra mihitsy ny voamasonro. Andriamanitra. Fantatrao fa tsy azo isainana n'izany anarana mamafady izany akory ato, ha? Tevoly, satana velona latsaka tany tsy vanina ianao e. Bravo! Mahira-tsaina be izy zany, a. Devoly satana tokoa raha matokely a. Ary tonga amin'ny fahatezerana lehibe andrava amin'ny finoanao izay miseho azy ho votom-ponoana azy ity fivavahana io. Hehe, dia hijanona ho nofy ihany ny tanjonao ilay devoly velona ity raha zaho sy ny fonoko ny voarodanao a. Jesoa. Kay! Tsy efa milaza aminao fa tsy azo itenenana an'izany eto amin'ity toerana ity. Tena mangana mihitsy ngamba izao tarehako izao a. Atao fa mbola hivoadra io raha miseho be saina tena. Jereo ane, tsy mba mipitrapitra mampalahelo to an'ireto tovovavy sasany reto ianao fa miseho be vava. Jereo zareo raha tsy mamitsaka sy tsara tarehy mihitsy. Ary ely izany fa ndao miditra aty anaty efitrano fianarana amin'izay dia iroso amin'ny famelabelarana mahakasika an'ilay boky mena e. Boky mena? Aza be fanontaniana fa arao fotsiny dia fantatrao ny tiako atongavana e. Ndao, angakanyana. Tsy maintsy ampahafantarina anao amin'ny Tsipriany ny antony nakan'ireo miaramilako ireo anao tany ary nitondrany anao teto. Sady tsy maiky ny anakarena ve anao e, ha? Sy aho e. Ary andao angakanyana e, mandeha ny ora sy ny fotoana. Aleo alomody anaraka mora fotsiny mba tsy voankazo tanana lavaka rahatra ty. Aiza tokoa ary ty toerana mangalana kerina any ety e. Ianja. Dia aiza ianja. Falala, izay efa miverina fitadiako. Le avy nanao fikarohana dia ahoana nefa tsy nahafantarana izay nakany tany sy nitondra ny telo vavy taty. Inarety iza manoseo aminay ty. Ary ty lehilahy ty. Tovatana hatraminy any anaty eritreritra azy. Iza mariny ty. Feo. Toa feo tsy vaovao amiko izany fa ny endrika nefa mbola tsy hitako akory. Endrika mampatahotra sy ohatran'ireny biby ireny. Eny, aloha arahana izay atao fa tsy ho hita eo ve. Voatery tsy maintsy nidina taty mihitsy zay ry anja hijery ny zava-misy ary de gaga fa tena nanapasaina mihitsy nitondra olona taty amin'ity toerana fenoko rehetra sy mampatahotra ty akodaody ty. Surtout hoe vehivavy daholo. Ka izay any mahafikarohana fikarohana ary kady tsy maintsy amin'ny toerana iray tsy fahita nefa mety mahasoa anaovana azy. Voalohany aloha aleo ajaina hoe sefikady. Faharoa koa tsy kiady olo tianao zao no ataony loanao fa kiady very anabavy ka hanao ny asany. Ary fahatelo miangavy ianao ilaza marina rehetra ary tsy hanafina amiko fa na hoe lanao aingana dia tsy hamelako raha tsy fantatro ny marina. To tsy kiady olo tiako izany dia miresaka amiko ty fa venitra ny sady matotra be. Ndatsy mijery aho dia toa memangatsaratsy izany. Fa toa tsy miteny ianao fa lozanao miseny teo fotsiny e. Fikarohanao zay ianao no natao kanjo mimpaninao fikarohana andray ty ny karohana. Tsy hitako izay avaly anao sevikady a. Marina ary tsy nisy iray nalasako ireny resaka nataoko taminao tamin'ny telefôniny ireny. Mbola sarotra be amiko aloha niny fa marina ireny e. Ny fantatro dia ianao ihanja no nitondra azy telo vavy taty ary responsable azy ireo ianao. Dia ahoana moa ny tonga dinoko fa nanjavona vetivety teo no namanao dia ianao ty eto mbola mijoro tsara ka salama tsara miresaka amiko. Dia samy milaza ianao fa tsy misy fantatrao ny momba ny fanjavona ny namanao. Efa milaza aminao fa na zaza talanjana tanteraka fa tsy hitako tatsony ry zareo raha za taraiky sy tratroriana nodinika. Fa tsy maintsy hoe taraiky sy tratroriana mihitsy raha matokely anja tamin'ny fidiana. Mbola fanontaniana mipetraka koa hoe fa naninona ny taraiky. Tomepangany izany firesako izany sefikady e. Za nefa mihinina aminao fa tsy nanao ratsy ary tsy hanao ratsy ny namako naoviana naoviana. Ny lalàna mepangana aloha fa tsy zay. Ary tafiditra amin'ny olona tsy maintsy hipetrahan'ny aya voalohany ianao na tianao na tsy tianao. Ary za sefikady koa dia mihinina aminao fa tsy maintsy hikaroka ny marina indrindra ny anabaviko. Ka nizaniza mbadiko zao raharaha zao dia tsy asiako resaka biko tsy tiako tarehy fa rehefa vandana dia kary.
Marary any lohako ry sevikady a. Reraka ny saiko. Ataovy izay hitanao fa mety sy ahitanao marina fa saheto foana maly amin'ny fotoana ilanareo ny fahiteniko. Izay tokoa ny fahendreny e. Voatery aloha izay hitondranao hiakatra anaovan'ny lehibe fanadihadiana. Aorin'izay dia tsy maintsy haray baiko ka hidina tindray hanavitra ny anabaviko. Ka dia miangavy ianao mba andeha hampahendrena sy tsotra manoloana izany rehetra izany mba hanaovana ny asana hampahendrena koa. Zalahy! Akisany somary manakaikaiky ety ny fiara dia mila miverina malaky makany fianarantsotsika izao. Dia mila miverina malaky makany fianarantsotsika izao. Somary fiandianana dira ny boto a. Ampiasao mihitsy ny tsetsefanao. Na izany aza atao am-pitandremana sy ampahamarinana trano. Zay. Gastitan Taragas. Ay tonga ny mpanao meloka. Anaranao fino azafady. Ianao nge zandresako zany madama kely. Tsy namaly anao satria diso be le fanamarianao tetsy ambony hoe mpanao eloka. Anaranao feno azafady. Zaza dalaina. Anja malalary antso tompoko. Fantatro ny maro amin'ny anarana hoe anja. Bon, tondra namana telo vavy nandeha nitsidika toerana ray somary efa akaikina Tananarivo ianao. Izay antsoina hoe Ambohitsilaizina. Rehefa nandeha nefa niora sy fotoana dia akory ny agagana fa nanjavina tsy hitapopoka fotsiny zao reo namanao telo vavy. Ianao kosa io mbola velona io ary matanjaka tsy misy mipika. Marina ve reo voalazako reo? Eny tompoko. Saingy manamafy aminareo hatrany fa tsy nahafantatra ny trangany seho akory aza tamin'iny aliny. Araka ny efa nilazaiko ombieny dia taraiky tany anaty ala no fiaven'ny orana tampoka. Tonga tao amin'ilay filasiana ihany efa ny efa tsy nahatazana azy ireo tsony. Fa nga izy ity kely laonjazaka hoe anjavina fotsiny ohatran'ny zavina taniny masoandro raha matokely anja. Efa tetika matipaika nitondranao azy telo vavy tany ary efa voapetrapetraka melo ny fotoana avokoa ny lamina rehetra sy ny fomba nakanan-keriny azy ireo. Ianao nanao vazaha mody tsy miady saingy nanome baiko ny ekipanao fotsiny ary nikendrena ho tamin'ny fotoana tsy nahateo anao ny aksio mba tsy hahiahin'ny mpitandro filaminana fa hoe ianao ihany nijokotsorika ny namadika ny namanao. Andriamatoa Adjaina, fepangana diso daholo izany voalazanao zany. Tsy hanao ratsy ary tsy hanao ratsy amin'ny namako izany a. Ary raha tsoroko aminao dia akaiky mifoky ilay labaviny sevikady satria efa ho zobaviko atsoatsy. Raha-mpianakaviana reo zany fa tsy idirako e. Kanefa azoko idirana ihany raha mifanaraksika. Miankina amin'ilay fifanarana tompoko mety anekeko na tsy? Zanako isetra namany sevikady ary lasa nianatra ho manamboninahitra ny ivelany izy amin'izao fotoana izao. Fa resaka tsy efa impirina verinao tamiko ve izany Andriamatoa kolonely a? Eny tokoa. Fa saingy mampatsiahanao fotsiny afa tianao ilay zanako ary voninahaka anao ho vady mihitsy. Ko maninona moa tsy izy mivatana amin'ny resaka amiko an'izany fa indramany ianao raingy? Sa manan-kilima ny zanakao? Ka efa milaza aminao fa lasa ny anatra ny ivelany nandritra ny herintaona ilay olo tianao. Rehefa miverina vany izy dia afaka ataontsika makotrokotroka arak'izay ilainao ny mariazy nareo. Dia ahoana? Ilazanao adala atao olo manakaza ihany ianao ka atahorako tezitra. Za tompoko dia efa fofombadiny kady ka tsy hivadika amin'ny tsony mandrakizay no firirinina ny ianao. Za tofaly amin'ny malahelo. Fa mihevitra ianao fa mbola hita ravina avaratra amin'ny adjudant sevikady. Ny fandraisana anao zao dia olony ratsy na vita nakan-keriny anabaviny sy tsy foiny. Adala ianao raha mbola mihevitra fa fofombady no andraisana anao amin'izao. Eny marina trany. Ary tsy maintsy hipotra nefa izany fahamarinana izany. Mbola sarotra aminao raha matokely ny ala sy tady porofo iarovatena amin'izao raharaha zao a. Tsy aleonao ekena ny fifanarahana napetrako dia afa maina toy ny tsy nisy eloko ianao. Tsy terenao amin'izay safidiko tompoko. Ary aleoko migadra amin'ny zavatra tsy nataoko toy izay migadra raha-pitiavana ka hanambady olona tsy tiako akory. Sarotra ifandamiana sady misiobisaina mihitsy ange ianao zany. Ty zalahy live dia idio kely eo aloha akasina tsara. Mbola miala nenina aminao fa raha tsy manaiky ianao dia hitanao fa iza kolonely raha be tafika mihitsy no anampin'ny fiampangananao. Mifona re tompoko. Aza sotsotona ohatran'izao fona marary. Olo marina ho aza.
Any aloha ny sahazanao fa be saina loatra e. Aza manao fa hitondrano rafozanao sakafo any ianao rehefa avy eo. Tonga soa eto amin'ny efitrano fianarana sy fandiniana amin'ny boky nareo telo vavy. Araka ny voalazako dia misy pejy miisa 200 ty boky omeko anareo ty. Ary aleo omeko ray avy aloha nareo. Bokinina ary ty mena midrehatra be ty. Misy sari-dragona mampatahotra ny fonony. Tsy taratasy tsotra fa tohatra n'ireny hoditra ireny no nanaovana azy. Misy tsara ho fantatro amin'ny pejy 220 ka samy manokatra an'izay pejy izay aloha. Raha ny marina dia any mihitsy vao misy mahakasika anareo fa daholo ny 520 alohan'izay. Izy ka fa nisy izany. Inona kosa ty soratra tsy miteny ty? Tohatra n'ireny soratra araby ireny angamba sa inona ohatrany tsisy fantatra mihitsy ty a? Mino fa tsy misy azonareo telo vavy mihitsy ny voasoratra ao anatin'ilay boky e. Na izany na tsany ezaky ny anazava azy amin'ny teny gasy ihany. Ino tsara ary mifanotoy ianareo fa ho azavaiko atsakany sy andavany izay rehetra ao. Dia ho lasa mpanefoefo sy tombon'ny harena rehetra nareo aorian'izay. Manokatra bongo ilay devoly velona ty. Sionjako moa dia lena tokoa ka mamitsaka tsy misy mahateny. Zandry aloha efa takatra ny zavatra tian'ity devoly be ty atongavana ka tsy ho azony mihitsy ahy. Tsaroko mantsy efa niresaka mahakasika izay resaka paky tamin'ny devoly izay papasy mamofo ny fahavelona. Tena mbola kely tamin'izany saingy tsaroko tsara ny tenin'ny zareo. Tandremo rakizo izy ny fitiavam-bola ho papa fa mety ampanaonao foana izay manimba fanahy. Tsy nofontsony izao ireny resandreny fa zary lasa ianana sy toerina amin'izao. Azy lalina ilay izy ka. Rehefa samy mahita anay sika dia hanomboka amin'ny fanazavana ny teboka rehetra ao amin'ny pejy 220 ary ka ianao tsara e. Tongotsika zalahy dia izao samy mitandrina mafy mba tsy ho sanatrika ho tratra mifandrikitsika. Iray miboto aleo mitarika ny ekipa mandeha miakandrefana. Efa voajery teo moa zany ny sisiny avaratra sy atsinanana fa misy karazana farizenona fa tsy ahafahan'ny olon-dratsy mitsoaka. Noho izany ny andrefana sisa atao tsara ambina. Ny atsimo kosa efa androsotsika ka ho tazana eo izay mety hiporitsaka. Samy amin'izay ary maka ny toerany. Teto aloha dia tsy misy soritra natranga hafahafa mihitsy fa tonga dia efa mamela velona eo anaty sanatrika efa mitsoka lavitra. Zay hitako tokony mba nasiana ekipa janona ihany koa no manodidina ny toerana ity mandra-pahatonga anay. Zay koa tsy ampy ekipa mihitsy fa mampametra fanontaniana koa dia zareo sofera rolana anaty ny filotsitra tamin'izy nandeha hianatra any ivelany. Tsy ny aretina tsy fahatabe izany zalahy. Ohatra ny olona verisaina sy lasa daly izany vatany vao tonga tany fianaratsoa. Asa hoe fa nanina ary fa izany boky mena takelaka mainty izany no mety teniny. Ny faramony dia zalandroan'ny lehibe ireny. Mampalahelo dia maty rehefa nitsoraka tao amin'ny fary iray tao an-tanàna ry zalahy. Somary mijanona kely hoe zalahy. Nisy olona manangasangatazako nanelo teo amin'ny kirihitra avaratra iny. Andrasonareo dia samy mailo sy manaraka amin'ny baiko fa hijery azy eny raha mbola raisiray izany kosa aloha dia tsy tokony hisy atahorako e. Izy teo naso hoe itseny ohatra tolona misavorita fitafy sy tena maloto ohatr'ireny mpangataka ireny ny tazako. Io mikoko io mivatra io. Izy io dia inona no ataony io? Raso hoe mivavaka ary ve izany sa manina fa tao mitomany izany ny fahitako azy izany. Io fanitraka dia ny andrandrany lanitra. Hafahafa ty izany. Ino izany? Ino?
Andraso aloha fa tamindrala tao aoriana tao zany. Andriamanitra, fa inona mitranga teto e? Fa maty avokoa izay efatra amin'ny raha nasaiko ny andry ateto. Tena misy misangoloza mihitsy eto amin'ity toerana ity ka. Dia karazana fandrebirebena fotsiny ve zany le mpangataka mody niseho tatsy iny mba hamono amin'ny miaramilako. Andraso aloha Yanson Colonel aniraka ekipa hakan'ireto razan'ireto sady ilatsana zava-misy fa tena eny zany ity ka. Fa ny ao ambadiko zao kosa aloha tsy hamelako fa tsy maintsy potipotehako raha tratrako. Allo, sefikady any e? Andefasan'ny ekipa sy fiara fa nisy namatsika efatra lavo sady e, na de hoe vao nendoazany aty. Tena saivo mandeha malaky zala de asivy renfort manampy aty fa ohatrany efa manomboka misy hita soritra ka. Tapitra. Misy misangoloza sy setrasetra ty amin'ny fanjakako ny. Nofy ene zany. Tsy mahalala amin'ny bely izy sy ny heriny, ha? Inona ry zao mampikakakaka le rangahy eo ambadika zao e? Dia inona koa le zavatra midoboka be tany ambony tany teo? Ohatran'ireny bomba latsaka ireny. Miororo tsy hatramin'ity toerana tsy fantatra misy anay ty. Monja sy kalmo reto e. Sy doka mandenika sy mianatra le bokondozy ty ka tsy mba azo akana hevitra mba ahafahana ato mihitsy. Zao anakarena tsika zao ihany no mahafaly azy rovavy. Tsy letra kitsoka mihitsy fa tsy andro nosy izay anaovana sonian'izany takelaka mainty ato amin'ity boky ity zany. Mba ohatrany ao anaty koa ary zany takelaka mainty ato zany. Izay nefa efa voarara fa tsy mahazo manokatra fa tsy izay pejy voatondro jerena ihany hony. Tena miasa menimeny tsy mijanona koa ny lehilahy ambadika eo zany. Sady mikakakaka tsy mijanona mandreraka tsy. Za tsy refesiny izaniza zany. Na miaramila ray camion za tonga hamongotra anaty segondra vitsy monja de matiko daholo. Tsy maintsy tratra ny tanjony. Tsy maintsy miparitaka marika 900 ary tsy maintsy voasoratra anaty takelaka mainty ireo olona dalakarena sy matim-boninahitra. Sony iray monja de vitsy zany rehetra zany. Totriny hoe misy olona mifamaly aminy ary ve? Tsy dia ny tsara koa lela zay fa tao feo manakoako be fotsiny ndreko. Zay inona rena atao mba hatafavoahana ato hoe. Ampio izay ry tompo. Kay! Tonga dia mivadika mafy le pejin'ilay boky tena melaka ny tarehako marina. Kay! Tena tsy azo atao mihitsy zany no manonona n'izany anarany izany ity. Mampatahotra mihitsy zany ka. Azarenao rikady. Mba vonjy aty anapavinao fa zafelanao orera ity. Tena mijaly ny arikady miaina aty amin'ity tontolo tsy hita sy tsy fantatra ity. Aleo hijereko any amin'izay le rangahy misaringo boridamba ty fa sao dia mba reny ary manao sangratsika mahavanona zao zao e. Ohatry. Ary nakaiza zany izy teo fa toa tsy tazana eto zao. Andraso amin'ireo mora hoe dia jerena aloha manodidina. Ino fa ho ihany iny. Ary tsy ananako antitra aloha fa avitaiko avy hatrany. Tito le vatony ankofany teo. Ary toa misy soratra nge zany tany eo ambany eo zany. Mandokoa moa le tany dia tazana tsara. Vonjeo ny anabavinao. Vonjeo ny anabavinao. Le rangahy teo zany nanoratra an'ity. Dia iza marina aloha zany iny. Namana sa fahavalo. Ohatra misy tandindona mijoro aorianako izany. Misy olona ao zany ny dikany. Andraso tsy tonga dia mitraka avy hatrany fa manao pozisio moramora dia avy dia velesiko amin'ity hazo miakina ny tanako ity. Iny ity! Tena misy mitazona tsy afa-metsika izany tanako izany. Iza le manao ratsy aorianako izany e? Miseho eto any loka raha tena lehilahy. Be dainy mafy ny tanako. Aleo rangahy tsy mpahana ny dakany. Zany ary ny tsy mpadaka indray e. Ohatrany tsisy voakory. Votsitra nefa le tanako. Aleo jerena amin'izay hoe. Ohatry
to tsisy olona akory ataorinako ato zany. Misy meme mafy zany. Aiza ry zany? Ampitraha lara tena lehilahy fa aza manao adiny kanosy e. Ohatry avy tapoka tokoa zany olona zany sady mivatravatra be mihitsy. Andriamanitro, tena saika ny fanandrify tamiko mihitsy le varatra teo. Fa ina azo zava-mitrango zao e. Na marina fonosiny ty toerana ty. Aleo aloha manafina ny fiaraingana fa ratsy ty. Maribotsy sy ny kifamiko e fany. Mety fany mihitsy. Gasti Tantaragas. Enzana koa zany fiavin'olona zany ka. Zany raha tsy tena otraka tanteraka veranga ny tena. Sofa efa eo aloha iny fiaraka. Ohatry marina. Fa tsy tena ray mibotsy sy ny kipamiko reto mitsirara mitamireto. Misy potaka tanteraka. Dia sanatria koa ve ka ahoe? Tena tsisy mitepitsony ny fony marina. Rozy ty. Iza marina ary no tsy vanina manao an'izao tranga fianakaviana zao e. Mbola efa nojamo ary amin'izay dia hitany tsara hoe miaramila tsara ofana ny tenako ary tsy mendro didy raha resaka fanavotana ny fireneko zany e. Azo. Aleo aloha mandroso anaty fiara dia ao afaka minisany kominily fa ny orana koa tsy mety miampy mihitsy. Avy mampiditra andreo anaty fiara dia miandry ny fahatolavan'ny ekipa nalefa ny kolonely. Arto, misy olona ngeo ny familiny zany. Dia io fa mekoko eo amin'ny volant mihitsy. Iza re? Sa ty le olona ratsy dia mianatra amin'ny sangoloza sy mitsapa vimama mihitsy ka mandrato ady aty amiko atraty anaty fiara. Ratsy hoe fa tsy ty ve le lehilahy maloto be azako tare. Andraso. Aleo ararotina amin'izao izy variana mekoko eo zao otsoloviko tamiko amin'ity jerony telefoniko ty. Zay tena izy io. Ary tsy mahita mihitsy tratran'ny hazavana. Oy, toy ny naroso mipampoka kely fiana. Kanefa fiara tsy velona kosa. Andriamanitro, miotsaka le tany misy an'le fiara marina. Sofa nandroso zany fa ratsy zany lasa tany fiara io. Iza marina ty lehilahy ty e. Dia inona koa ny tanjony? Atao hoe olon-dratsy nefa misy fanavotana fafy zany foana nampiany ahy. Atao hoe olo-marina indray fa manina izy misarina borogamba be ohatr'izao. Andina zany hoe marina lasa nitsorotsaka any amin'le lavaka ambany dolo ny fatin'ny miaramilako. Losa tena losa ty. Aleo aloha miditra ny anao anaty fiara ka dia ao mifanjava amin'ny olo angahy sy mandinika izay tokony hisy tana kely aloha akanasainy. Aleo miditra teo izay fika. Ary nakaiza izy teo. Nefa nge ka tsy tazako mivoaka kory. Tena afafy ny lehilahy ka. Mila mandray fepetra aingana fa tena ratsy ty. Aleo aloha mosoro dia hito ny toeny e. Ny andro koa tena maizina tanteraka satiko. Lasa ao aloha e. Inona kay mbola andehananao aty? Sa mbola misy inona tianao atao indray? Moa efa vitanao nandetika marina ka napiditra ny tsy meloka taty. Avy any aminao ny anton'izany ry anja. Zavatra tsy sarotra tanterahana akory no angatahako taminao fa be saina moa ianao ka manangana toko-panohatra ny tenako. Fa ty aloha sakafo e. Ianao nge sambatra fa tsara rafozana be. Mahavita mikarakara tsara ny finantony. Ano anao anina ary io e. Aleko maty mosary aty toy izay hihinana ny sakafo nataon'ny tananao. Iza koa moa mahita na efa sakafo misy poziny io entinao io? Tsy misy ray aman-dreny mahafoy zanaka izany ry anjakely fa ny zanaka manivateva ray aman-dreny sady inona koa moa tombotsoako hoe amonanao no hoe hiviranao ratsy toy izany e. Ny fahavelomanao anambadin'ny zanako lahatokana no ilaiko. Dia manantena tsy misy eo ry begalona mpanao sindrifa lavo a. Raha ianja indray aloha tsy miova ny fanapahan-keviny izany. Mbola iva ihany izy rehefa tratrany tsy maintsy ka. Fa manahoana hono izany mihidy aty amponjy izany. Mahafinaritra loatra raha mitany fiara-miana amin'ny olona ohatranao. Ty vava sao dia ahitan-dozy.
mampatsiahanao aho fa kolonely rabe tafika lehibe ny fofombadinao izay efa tsy fantatra tsony na maty na velona ange ty miresaka aminao ty tsy mila pasahivina kosa ka sarotra diny ny olona raha tsy toetra ohatranareo zao satria mamela takaitra sarokosehana amin'ny olona izay ampitondrainareo sioka andeha aloha zanako a ilo sakafo de omeo mpiambina fotsiny vilia andeha fa mbola iverina ary amin'ny fotoana iverenako a de manatena fa efa miova fanapaha-kevitra ao ianao mandehana koa dia aza miverina tsony e zanako azy zanako mahatsiravina aiza kosa ny toerana misy an'izany be tsisy oatra izany kay tena tsy ho zaka izy zany marina mafy fona mempitombo tsy mitsahatra mihitsy ane zany afanana izany ahoana ty Saverle kely zay mipety tsy tokony hitakatra efa votidio am'le takelaka mainto am'le boky ny anaralahy sady zay indray nanaky lehibe amin'ny fondona waizy fa izy ianao e izy ianao a aza mody fanoneo lesy a olona lehibe mpaniraka azy mpany mibaiko any lavety midila tsy fantatra berisy okany ty tena zay vao tsaroko marina fa ona monina tongavako taty amin'ity tontolo ty e satria efa maty lahy ka ijinja vala zay natao aty aminay am'izay kely saina sy maty karena loatra le tity zao no alehany a efa maty hoe za ele ty nofo lazy efa virafiraineliky fa karaipina tsy misy jerena tsony tena soa ty antsika lentsy baila raha vofa nahazo ekipandray zay tsia tsy marina zany e maty ahoana koa e maty ahoana koa efa tontolo hafa lesa misy alahy fa nasy izany mahita resaka ampio zay vao tsarako tantarako za setry ty na koa zany miseho amin'ny hoe tontolo fana tena sambo loza marina mafy vokatry le boky taolona tonga zao vokatry ny fanerenana toko vokatry ny fitiavan-tena aizany tany alehako e ary andao am'izay fa miandro farify no manosatsika rekama averana any amin'ny tontolo tokony izy ay e mbola teo vavonjy a mbola betsaka ny eny adi tokony ataoko eny tany e mbola betsaka ny adi tsy vitako anytandrazaka mila tokony anatanteraka fiofanany eny ampitan-dranomasina tsy fanamarina mafy sitina androso fony izy kanefa arakaraky ny anatonako fo maika mampamamaivaibe a Maya, asa yetna bale wa ichane, ale wa ichane re, saga kuaye, fulaye, kai, saga kure, wakare, muche waye, papa, Maya. Andriamanitro fa misy zavatra tangoronan'ny alika indrindra zareo hoe io any le lazaiko anareo io le fatin'le maitorena ataoko ty izy rehetra mahatsiravina kely izany ka jereo fa isavoritany alika inona moa zany filazanao fa izy setra zanako io e ona lehibe efa niantso nandresaka taminao hoe sefosetra tany ivelany tany ka tsy ora aloha ona fa rivotro fianarany dara de tsisy fotoana itsona ka de na de folo minitra amin'ny alina aza ve de tsy hananany hoe etsonanao reny ka ela be fa faray aloha reo aliko reo dia andao anatona fa io kirofo mivaingana zay fa lasa nandositra ny alika de inan'izay le porofok'iry ilaiko jereo aloha ty boky ty fa tsy mahay le apahany ao amin'ny pejy fahenina ambinipolo sy eninjato io jere anaran'izy misoratra ao ambony io izay nisoratana tamin'ny raha sady miendrika sarina maingo tena anarany sitro
Aka tsy mino ahy, tsy mino ahy izy olona maio laingy zany, laingy zao. Manarak'izany raha mbola tsy mino ianao avy indray jereo fa retina fiainiko ato anaty ladigarany reto ilay cartable nisy atota taratasy saika entina any ivelany. Amariny de jereo fa ao koa ny taratasy nanaova fanekena tamin'ny Satana sy ireo vola tsy toko tsy forohana miaraka aminy. Aingana. Iza hoe. Aleo aloha sikiriko ary. Izao pasiporony de taratasy fanekena. Ny zanako re olona setra teny ratiko vele tsy tia. Ialahy ve ty ototony afo ty. De ialako vele ny fandritahany aliky ty. Tsy fa iza loatra ny nahavanina zao aloha zao e. Ny zanako ka mianatra any ivelany izy ka mianatra any ivelany ny zanako any ivelany zanako le tsy tsy rafilahany za le tsisy likady tsy rafilahany izy ny zanako manamboninahitra trano laty izy manamboninahitra izy ka mainy dala nisy anao masikita ny zanako ambany daholy tena lasa daty mary so ihany aza fa natondro miakatra le basy fangamba de asa fotsiny zay kosa fa lany ny balaka zalahy avy aloha ataovy zay isamborana ny kolonely de entinao anaty fiara fa mila entina ainganany amin'ny tobo fitsaboana sana izy ainjany laisany ainjakaingany. Gasti Tantaragas. De tena ratsy fifarana tokoa kolonely Rabe Tafika marina. Zany tokoa le hoe ny ratsy atao aloha zany antona foanako. Lasa dala sy moridanerany tanàna izy ary tsy sitrana tsony. Lasa saina be ny malalako zany e. Otry, ndry koa manaitra. Tsy nanaitra kosa fa ianao varina be e. Ono ary anja. De mbola sa manonona zany malaly zany ihany ve ny vavandrina de rena zany vitako tamindre. Fa ilamona ninaka. Ka zange nanolotra anao saziana ary isan'ny ayahanao koa tamin'ny fanjavonan'izy telo vavy ry anje. So de tsy mendrika ho anao tsoniky ny fitiavako. Tsy isikady a. Efa lalana natao andravana ny takelaka mainty saika andavona ny mpiara-monina iny ary lalana natao antsiana ireo mpanao tsindroifala avokoa. Etsy andanin'izay marina ny teninao tamin'ireny fa asa no nataonao ka hiderako anao zany. Tsy nijery maha-olo tianao ahy ianao rehefa ao anaty asa fa tena manaja mampitandro filaminana anao. Tena tsara fo loatra ianao ry anja. Tsy diso safidy ihany fidanao andefo mandroko. Efa resika izao fahavalo fa aleo mba hanoavitsika amin'izay no mpanjinina. Atao tsy hoe lany mahary asika de atao makotrokotroka be ka ahoana tianao. Zany very malala. Ndray zany afaliako marina. Aleo misy aloha fingo soroako malalako e. Ndry reto izy roa kely mahafinaritra ery no mitazana azy ireo mifankatia be ohatra izao. Sary fifaliana trano ienana telo ato an-trano. Zaho moa dia nanapa-kevitra ny anangana fiangonana restaurant pitsaboana Ambotsilaizina mba homarika ny ona fa resy ny tetika domaizina ka manjary fahazavana ny taratra hita amin'ny toerana. Isaorana ny tombo fa resy tosika ilay takelaka mainty na ilay pejy fahaenina amby enimpolo sy eninjato e. Aleo pejy vaovao indray no sokafana ka hampalazo io toerana io. Lozany ery zareo e. Fa misy inona kia? Aza manay tetraka? Ino fa misy inona ry ilaio Ngana reo tsy mba mijery vaovao mihitsy. Fa vaovao inona? Ka navoaka ny vaovao teo fa nahagaga ny mponina Ambotsilaizina hono nahita fahatraray teo amin'ny vohitra nanaovantsika fiakaroana iny fa de menakaraingina daholo ny zava-maniry rehetra teo amin'io faritra io. Tena mba vaovao mitombona ve zany resahanao zany laingo sa atsaho Tena marina e, nareo koa zany. Fa ahoana e? Ka niseho sary sy video tao anaty vaovao zany enge. Tao ahoana ary. Tena vaovao marina zany fa jerenareo ty jere. Mbola mafisy ny ty mpamoaka vaovao marina ato amin'ny FBT. Jere io.
Tena mahagaga indray zao ka. Fa angamona reny zavatra nenana tany ireny ary izy nareo tsy mahagaga ka. Sa hoe efa tafaverina tia tanindrazana dia adino ny zavatra nenana tany Ambotsilaizina? Marina tokoa aloha izany e. Ankevitry ny hoe teo amin'ny faritra telo zoromaina sy karaikina io izany no toerana nisy ny tobo-maizan'ilay takelaka. Azo heverina sady raha tena mandinika tsara nareo dia jereo nge. Aleo nge zomeko kely mihitsy ity sary ity. Io. Jereo fa ohatran'ny marika satanika ireny mihitsy ny paozin'ilay faritra maina. Ary raha tsy diso teo amin'ny toerana io koa no nahafaty sy nahamaina setra. Tena marina izany. Tadidiko io toerana io fa teo tokoa ny voanay tao anatin'ny losika. Mahagaga tokoa fa dia tao anatin'ny tsy fahaterovan-tena izany ny fanavotana nefa dia tao zavatra ny ainana sy tsapan'ny nofo ireny mihitsy. Izany rehetra izany dia mahatalanjona avokoa e. Saingy tsy tokony hiasana saina be izany fa ny fandresena azy no tokony hifaliana e. Zay. Eny e, ka mba liana te alala fotsiny ane ihany jereko an'ity vaovao ity e. Zay ihany koa nazakazahako nampijeranareo ny zava-misy mahoraka ko. Misaotra ndreky Ary andeana amin'izay mandeha ndre aloha fa manelingelina manamboatra an'ity fanasana mary azy ity ka. Dia akandroka be mihitsy lasa koa e. Nareo dareto tena lasa disy mahery sango loatra ka. Zay ny mampifankaty be anay ohatran'io kia. Mbola foady eo amin'izay koa ary zao ny sangy ataoko andriko. Ataovy tsara eo ary miteny azay. Ary avilo hoe atao mpifoka amin'izay dia jereo raha mety nanaovako ny tendriny fa sy ao tokoa e. Wow, tena tsara be mihitsy. dia mizara an'ireo fanasan'ireo izany sisako dia miandro ny daty. Tao tsy ho andro kereky izany ro malala. Aza maika fa ho avy eo foana io ry tiako ary ndena mba velomokely aloha itsy imprimante tsy hamohana an'ireo tao ingany rehefa tsy le zanako setra-piavonina traly ty ity zao boky menamena diray takelaka mainty boky tsy vanina boky la devoly nakaiza nakaiza orona ikady tsy ataoko vitamory zao tsy ataoko vitamory aletso ry setra nanesy ty sonina taolona dia ady mahatsiravina tsy manazanaka latsony leoko miteraka hafa ndray miteraka hafa tsy miteraka masikita tsony takelaka mainty pijy enina memboly sy eninjato sisa 66 dokotera avoyato androvotra an'io boky io dokotera aza ataony moraga Faly be akiaka. Tonga mitazona ny rena ihany tsika. Olona faly dia nitomany indray sa zao le ranomasom-pifaliana kely anza. Feno loatra kimy fokoa. Tsy naposiko ohatran'izao ferahantsika nanoloana an'ireny ady mangotraka ny lalovany ireny. Mihoatra amin'ny fifaliana koa le ny fifaliako ry tiako e. Areo ka moa izay tramaso tenariny e. Dia arabaina ary izy roa kely nahatratra ny tanjona farany amin'ny sehatra ny fanambadiana. Misaotra kilaingo Ary ngato mena maso ry tony fa ngany tomaty e. Marivo ranomaso kely ny indriry laingo. Eny fa misaotra indray tokoa aloha tamin'ny fiarabany tonga vasoko ny indray korananako fa ahitsiko kely aloha le hoe fetra farany amin'ny sehatra ny fanambadiana diso zay tenin'ry zay ry bavy ka tsy mariazy ary ve nidingana farany tamin'ny tanjonareo ko tsy diso ahoana indray e. Tsy zany mihitsy mbola voadingana herisona makany amin'ny tanjona ny mariazy fa ny fetra farany dia le hoe aina ny fetra zany hoe zao zany zay vao hiaraka izotra anatratra n'izay tanjona faran'izay. Ndria resy toika ny montakeliko io. Raha tena dinihana kosa le teny ry anja tena marina. Maro be ny olon-droa mifanaiky dia diso hevitra fa ny mariazy ny dingana farany amin'ny fanambadiana e. Izany anefa ny marina fa le lambana koa ka faty ny sarahana koa. Tena marina tokoa aloha izany. Ary indreo mba robiana no atao mariazy mbola tsy rotra amin'izany mihitsy aloha ary zoka. fa ahoana Ny fampandrosoana anakany any Ambotsilaizina zao ny masoko fa mbola tsy tafiditra anatin'ny kajikajiko mihitsy izany anambady izany. Ngary tsy efa mandroso be izy io e.
mba sainy ihany koa kiny mafy fa sao tsy hatratra zavokely raha tarabe vo hanambady eno akiko Mbola diniany any izany fa tsy mamaiky e. Nareo kosa aloha mahafatifaty amin'izao akanjo fotsy midorobodoboka mariky ny fahadiovana ho andra vehivavy zao dia ny andra lehilahy kosa akanjo natapaka miaraka amin'ny bokotra manaingo azy. Tsara ka. ndreko ary angandry tsy hoe hira ndraika sa matahotra amin'ity feokadradraka aza tao an'izany kosa izy piso nareo ireny tena be vazivazy ratsy ka Ndrasary fa hiakatra eny an-tsehatra hira dia hitakeo nareo roa tsy tehaka sy oraka izany e. Mbola tsy fantatra tsara angary zoko fa zavikely ny dadabe Rakotomavy sy bebe Maretany antsika e. Izany tsy anaiky an'izany raha mbola mangana feo. mandehana mba jerena ary fa tsy mandoka teny io e ndana Latsara izany. lasa tokoa ny ianao ry Azafady e, amin'izao andro iray toa zatin'izy roa kely izao moa dia faly manolotra hira iray ho andry zareo dia ho anareo rehetra koa e. tena mangavy kosa izy anytany an'io ianao mba hafanalako azy fotsiny angely teo fa dia be anaina velo raha resaka feo zany mangafy io izay bebe Marety izay fa avelony zany fa ndoky mandeha amin'izany mozika kanto an-tsain'laingo izany ento ka etsy aro resiko makanatry dia mikaly fity zany tiatia sambatra be ary manana anao za koa vatiko toraka izany raha vatsika any mandaka tafakambana ora ihany tsika no akiko efa levina le takilaka mainty ny sotonana ny ferahantsika ho any an-davaka mikombona tsy sokatra tsony le petsaka isopatra ny fiainantsika sedra nadalo reny bavako mba any io ny tompo fa tsy tia novery izay rehetra mino azy fa anana fiainandrak'izay ianza tiako ianao tiaty za koa tena tianao Gasty Tantaragas. Takelaka mainty tantara nosoratany Rakoto Malala Tokomamiaina. Novelomny Harry Komisarandry Sineze Fedrobelny Sofaniry Ary Fifi. Nikirakira teo amin'ny lafiny ara teknika Bak Sarano Arvondy.